Karazana vavolombelona manahoana moa ianao? Faritafaraka aminao indray ao anatin'ity fandaharana ity, ary isaorana Andriamanitra manome antsika ny fitahiany ahafahantsika mifampitafa mandinika ny saotra masina toy izao. Arahaba omba ampirariantsoa andesika aloha hivavaka. Ray malalo, zava-dehibe no hoentinao eo anatrehanay, ny ahafahanay mandeha araka ny toromarika Kristy. Iaino anao izay satria miteny amin'ny alalan'ny soratra masina aho ka dia ny famindramponao ataovy aminay ary ny famelan-keloka avy aminao koa no iainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Andinika isika izany ao anatina lohavi-dehibe anankiray amin'ity herinandro ity manao hoe torio izy. Torio izy izay no iarahana indray. Anio isika dia hijery aloha hoe manahoana karazana vavolombelona toy ny ahoana izaho izay mifampiresaka aminao, ianao izay miaino, isika tsirairay avy ao anatin'ny fiarahamonina. Indray mandeha nisy pastora anankiray, maika dia maika izy tamin'izay fotoana izay satria betsaka ny andraikitra izay hosaniny, ary amin'ny mabetsaka ny andraikitra hosaniny dia lasa izy nandray avy hatrany lakile handeha fiara izy io zany. Ary rehefa handeha fiara izy dia mitondra izy irery zany aloha nandeha tamin'izay fotoana izay. Nandeha an-dalana izy maika izy satria efa ho tara hamonjy fotoana, ary eny an-dalana izy dia mahita olona maro be dia somary manontany tena hoe inona daholo zao no alehan'itony olona itony ety an-dalana ety ary andeha hivoaka anao inona daholo. Dia somary mia stressé ho isika zany tratry ny rarin-tsaina kely an-dalana satria mety hisy koa ny fitohanana kely ny ohatran'izay. Fa nitampoka teo dia nisy fiara nivoaka tampoka teo alohany, ary efa nivoaka tampoka io fiara io dia tezitra izy satria voahitsany avy hatrany aloha nisatra na ny frein zany tafajanona izy. Fa namokona totohondro sy ny atezerana izy zany hoe iza koa ary tony tsy mahalala priorité sy ny mban-dalana itony amin'ny fitsipiky ny lalana moa zany fifamoivoizana. Dia nivazavazainy teo ilay mpamily an'ilay fiara. Tsy ela koa aloha dia afaka indray zany izy nandeha nanohy ny diany ao anatin'ny avenirana tonga tany am-piangonana. Rehefa tonga tany am-piangonana izy dia andray ny anjara fanompony ao anatina fampianarana soratra masina. Rehefa teo amin'ny fampianarana soratra masina izy nijery ny mpianatra dia nahita endrika somary vaovao nefa tsy vaovao aminy tao anatin'ireo mpianatra. Rehefa nidiniany dia niverina fotoana fohy ny fitadidiana fa hay ilay mpamily anankiray izay vao avy mivazavazany teo ty ao anatin'ilay kilasy misy azy ity. Tonga saina avy hatrany ty pastora hoe tena ilaina amin'ny fotoana rehetra ka izany ilay misarika amin'ny olona rehetra mitony mandrakariva amin'ny fanaovana ny fifandraisana fifankazarana amin'ny olona zany. Ary dia izay ilay hoe vavolombelona manahoana. Raha isika zao hitondra olona eo amin'ny Kristy, izay moa no resahantsika zany, torio Kristy, dia ahoana ianao? Inona no entinao amin'ny mahavavolombelona anao? Inona no tena vavolombelona asehonao zany, vavolombelona amin'ny fomba ahoana ianao? Ny atao hoe vavolombelona aloha zany dia nahita, nanatry maso, mitantara. Ary rehefa mitantara ianao dia zava-dehibe hoe ny marina no resahanao eo. Izay ny atao hoe vavolombelona. Naniraka antsika hitory Kristy dia inona no voaraintsika, dia inona no zaraintsika. Fa ny fitondrantenantsika andavanandro dia tena mikaonty mihitsy amin'ity hoe misy ifandraisana zany amin'ity hoe fitorinan'ny Kristy ity. Hitory an'i Kristy malemy fanahy ny olona anankiray nefa izy aza tsy malemy fanahy dia zava-poana hoy ny fitenenana. Ary tena zava-dehibe ny ahatakarantsika sy ny ahatsapantsika an'izany hoe mila mijoro vavolombelona mahatoky ho an'i Kristy zany isika. Nampiasa olona tsotra Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany izay nizarany ny hafitra nataony mpianatra ary nirahandreo rehefa avy eo hoe mandehana indray ianareo manao mpianatra ny firenena rehetra. Torio ny filazantsara. Asiana manao an'izany zasy ianao dinitsika ao anatin'ity fotoana iarahantsika herinandro ity hoe ahoana ny fomba anaovana an'izany fa andeha isika tena hijoro, tsy ho vavolombelona mandainga fa vavolombelona tena izy arak'izay voaraintsika tao amin'ny Kristy. Hiara hivavaka isika. Tompo, misaotra indrindra fa asainao vavolombelona izahay. Tena tianao mihitsy izahay andeha arak'izay hita sy tsapa sy renay ny ainana niaraka taminao. Ampio ary izay mba tsy hanao tsinotsinona an'izany mahavavolombelona izany ary tsy atahotra fa hizaran'i Kristy araka ny tokony ho izy. Na io ny fanapa-kevitry ny tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.